taorininy fifaninanana iny moa dia nivoaka ny lisitra ireo mpilomano malagasy hiary ny voninahim-pirenena amin'ny lalaon'ny nosy Atsy Morisy sy ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany atao any Korea dingana roa araka izany no natao tany Toamasina teo ny fiadiana ny tompon-daka ny Madagasikara eo ihany koa ny fitiliana ny ekipa-pirenena malagasy hiatrika an'ireto fifaninanana iraisam-pirenena roa samy manana ny maizy azy ireto. Noromban'ny ekipan'ny Toamasina ny amboara teo amin'ny andiany faraka amby folo ny Masters Pétanque Bora tamin'ny alalan'ny Akilina Modali, Mortaza, Zakir, Adrian Saifuddin. Un logo de Saint-Denis Club Majinga en or de 23 grammes. À part le trophée et la médaille, un logo de 23 grammes. Je vais appeler les women staff. Veuillez me rejoindre, les women staff. Niditra teo amin'ny andiany faraka amby folo ny faninanana izay nandraisan'ireo teratany Karana Bora manerana ny nosy sy aty amin'ny faritra ny ranomasimbe indiana sy ireo mpilalao avy any Frantsa. Araka izany dia faninanana iraisam-pirenena tia nitanterahana atao Mahajanga ny 27 marsa lasa teo ity. Resin'izy ireo teo amin'ny famaranana ekipan'ny La Réunion izay nahitana ny Mortaza Mole sy Saifuddin Filijebas ary Ali Eptoula. Resin'ny ekipan'ny Toamasina tamin'ny siamazava 17 zareo Réunionnais teo amin'ny lalao famaranana. Araka ny fanazavana ny meny Akilina Modali kapitenin'ny Toamasina dia ady mafy vao azon'izy ireo ny fandresena satria saika zareo Réunionnais hatrany nandrobaka ity amboara ity hatramin'izay. Premièrement, fiarana milalao. Misy tireur, misy pointeur. Les tireurs nefa zatra milalao amin'ny équipe gasy. Même les zaho fa milalao isanandro boule manao entraînement. Kazany tonga ny naresy zao. Inona ny tena teknika zany nentinareo tamin'io le nazahoanareo an'le champion io satria raha le score niady ihany le izy nanomboka teo amin'ny voalohany ka hatramin'ny 7 avy eo tonga dia nalasa nitatra be tany amin'ny 11 nareo. Inona ny tena teknika nampiasaina zany tamin'io? Teknika nampiasaina tamin'izay score voalohany 1-0 rehefa avy eo 2-1 lasa 7 partout. Rehefa tonga 7 partout zany zay nanao point tsara zaho, nanao TT mihitsy TT. Ka le TT io le tireran'ny La Réunion zany tsy afaka nangala bolina io. Ka zany natonga ny zao lasa champion. Rehefa 7 partout zany izy le pointeur anazy zany le tireur anankiroa nampiditra 4 points lasa 11-7 zany izy. Satria le terrain zany jeu de plombage daholo. Zany natonga ny champion zao. Azo lazaina ve zany fa ambony niveau teknika ho an'ny mpilalao avy eto Madagasikara raha miohatra amin'izareo avy any ivelany satria zareo Réunionnais nanao finale taminareo? Ya, Réunionnais depuis champion fort. Depuis 2016 zany zareo nahazo trophée. 2016 zay tamin'izany 2016 vice-champion contre La Réunion. Zay tamin'izay tamin'ny 2016. 2017 champion de La Réunion. Zay natao tany filiale. Tadiako mbola La Réunion tamin'ny 2018 mbola champion de La Réunion. Ka tamin'ny 2019 voatazona anay le trophée Madagascar. Zany natonga anay champion zao. Raha iverenana kely ny tontolon'ny pétanque eto Tamatave ho an'ny fikambanana ao anatin'le Bora, manahoana ny fahitanao azy? Efa 11e édition zao. Afaka mifanarina amin'ny ekipa maventy mihitsy ekipa Bora. Efa 11e édition zao ka tsisy atahorana zany jusqu'à zao afaka milalao tsara. Amin'ny herintaona mety atao any Paris ny 12e édition. Manahoana ny mety ho fiatrihanareo sy fanomanana an'izay? Atao any Paris zany amin'ny 2020 zany le 12e édition.
ka fa mbola miasa lobe zay ty Madagasikara momba ny visa raha mahazo visa daholo le mpilalao mandeha daholo zay. Amin'ny résultat mety manao ahoana raha hoe any ivelan'izay no ataony faninanana? Mety raha atao Paris le lalao mety miena kely le équipe satria ça dépend des moyens zany. Mety eo amin'ny 50 à 60 près zany total amin'ny 2020 vinavinako zany. Ny isa araiky amin'ny 20 teo ireo ekipa olotelo miaraka na triplete nandray anjara tamin'ity faninanana ity. Nanatombo teo amin'ny lafiny teknika ny ekipan'ny Thomasina tamin'ny kendia amin'ny faraka ambin'ny folo amin'ny Masters Pétanque Bora ity araka ny fanazavana izy ireo. Araka ny fantatra dia any Paris indray no tanterahana ny andiany faharoa ambin'ny folo amin'ity fifaninanana ity.